tamin'ny voalohandohan'ny vanim-potoanany Karemy ireo tenin'Andriamanitra izay naroso antsika eglizy dia mifatoka amin'ny fanampianantsika hibebaka sy hiova toetra. Dia amin'izao tapany faharoa amin'ny Karemy manakaiky ny herinandro masina izao dia mibanjina bebe koa ny fizalian'ny olo-marina ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe maka fizalian'i Jesoa fotsiny fa henontsika fa ny olo-marina izay mijoro amin'ny fahamarinana sy fahamasinana koa matetika dia mizaly mitondra hazo fizaliana ihany koa satria hifanankonan'ny olona ampizaliany esoesony ary izay moa vao henontsika tamin'ny boky ny fahendrena maly hoe hifanankono ny marina fa manahirana antsika ny fiainany toetra ny hafahafa na mahita azy miaina ny fahamarinana tonga dia ohatrany magnome asika amin'ny rasy ataosika izy ka andeha hovonosika izy andramansika hovonona ny fahafatesana mahavabraka izy dia ho hitantsika raha monjy azy Andriamanitra. Fa ny mahafinaritra moa ny farana ny maly ny tenin'Andriamanitra hoe izany no fisainan'izy ireo diso hevitra nefa izy ireo satria sy manantena valisoa noho ny fahamasinana. Zay zany. Ka ny tenin'Andriamanitra zany na no malina androany dia mampiseho an'izay hoe sy i Kristy irery akory no mizaly sy tetehina hovonona fa na ny olo-marina koa aza ohatra hoe ny mpaminany. Ny mpanao salamo dia solotenantsika tsirairay avy, solotenantsika mpivavaka raika matoky an'Andriamanitra io ny mpanao salamo ilay mitaraina amin'Andriamanitra izy. Andriamanitra ho hendreny amaroany fahavaloko, mihoatra lavitra noho ny isan'ny volondohako ny isan'izy ireo. Izaho nefa sy nanao rasy kanefa hiadiny lavaka mba hamarinana ny fanahiko. Dia ny salamo fahatelo amby telopolo maly ka herezana antsika peno satria isika koa mitondra ny hazo fizaliana ary na ny mpiara-mivavaka amintsika ireo izay ray toby amintsika aza indraindray ny hoe kansika ihany ny ray toby amintsika ihany no mamely agnatiny antsika. Dia ozy ny mpanao salamo hoe ny olo-marina vao miaso dia henony tompo ny ahahiny rehetra esoriny aminy. Anisan'ny tadidiko foana ny lazainy salamo fahatelo amby telopolo io le hoe na azon-doza matetika aza ny olo-marina, azon-doza matetika ny olo-marina dia afahan'Andriamanitra amin'ireny loza mahazo an'ireny rehetrarehetra. Amin'ny teny frantsay izy rehefa mibreviera ny tena tadidy hoe le mal atteint souvent le juste mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes mais le Seigneur l'en délivre toujours. Zay le hoe na be fahoriana aza ny olo-marina dia afahan'ny tompo amin'izy rehetra. Zany mamaliza tokony ho tadidy fa mankahery be na maro aza ny loza mahazo ny olo-marina matetika dia afahan'ny tompo foana izy amin'ireny. Amin'io amin'ny teny frantsay io le hoe le mal atteint souvent le juste, lay ataontsika hoe adverbe hoe souvent matetika. Zay matetika zay sahosan'andro fizy dia hitanao matetika hoe dia ohatra tra zavatra ihany dia tra zavatra ihany zay le souvent kanefa ny fanafahan'Andriamanitra anao ny délivrance'Andriamanitra anao am'le toujours anao dia tratra afahan'Andriamanitra ihany zay foana dia igny ny manan-danja. Le mal atteint souvent le juste mais le Seigneur l'en délivre toujours. Na be fahoriana aza ny marina matetika afahan'Andriamanitra foana. Jesosy ve sy nafahan'Andriamanitra tamin'ny hazo fizaliana natsangany velona ry Paul reny ataontsika hoe nogadraina notorahana vato sy ny sisa fa nafahan'Andriamanitra foana. Zay ohatr'izay foana isika ka amin'izao Karemy zao isika ihany koa dia mitovy amin'ny Kristy. Fa jereo ny fitarainan'i Jeremia mivaky teny voalohany nidikany hoe zanak'ondry bonaika ry havana dia zao ny heviny hoe amin'ny ankapobeny sananao rasy ianao, tokony filazanao ny marina sy ny sitrapon'Andriamanitra, ny fananaranao ny mpanota manodidina anao ty zavatra ataonareo ty ny ranabavy rahalahy sy dia araka ny tokony ho izy tsy mety halan'olona anao ary sy nanao rasy anao sy nangalatra zavatr'olona fa ny fijoroanao amin'ny marina na sy miteny amin'ny vava fa le anao ohatra nga zao amin'ny asanao agny dia namanao mpagnambaka sy fesifesy manao kolokolo mangalangalatra mandrondroka zavatra fa ianao fotsiny samanao dia tonga dia halany anao azonao tonga dia halany ho azy. Dia iny le hoe hifanankonan'ny olona ny marina hoe esory izy kapao ny hazo fa manimba ny tany, esory miaraka amin'ny voany ny hazo, esory eo maso sika izy fa manahirana sika ny masapa ho déranger voelingelina ny mpanao rasy vo eo le olona mivavaka. Sasaka azy moa dia miteny hoe oka aloha fa ianina ny voeto aleo aloha hindragno madame Efrasia zay tsika vo
fa mifalia rehefa ohatra zay satria ianao zany le zanak'ondry bonaika rehefa manelingelona ny olona ny fisinao a de mifalia satria zay no andrasana amitsika fa tsy mety le hoe tonga de varilainy amin'ny varilaigna zany ilazana hoe agnao zany a complice zay ny teny jasiny hoe complice agnao tena varilena ampanao ratsy fa tsy maintsy hoalan'olona ianao isika no dinihana koa amin'ny lalany azo fizaliana io ianao manao ny marina sy mitorony marina no entahan'olona akanjo ianao indray no melohiny ary tadiavan'ny fomba haminganana anao zay ny hoe jesoa elohinao faty mamaliza elohinao faty raha Brigitte itorona akanjo alana baraka rina ampitondrana hazo fizaliana alao andagniny io lalany hazo fizaliana io fa sary ny fiainan'ny mpino tena matoky an'Andriamanitra solotenany ary Jeremia sy ireo olona rehetra nisy mpanetsika eo amin'ny soratra masina de ny mpanao salamo amin'izay nefa rehefa avy eo a solotenantsika hoe ampisao amin'Andriamanitra no manahirana anao fa aza miady rery fa na de na maro aza ny loza manjony olo-marina afahany tompo hatrany hatrany izy zay zany ny ady ara-panahy zay azosika anoizako azy eo amin'ny evanjely a misy fety maro moa ny njody fa misy fety anankiray a fetin'ny tranolay lazain'ny evanjely vakiny diakra teo fetin'ny tranolay a ity fety anankiray ity ny fetiny atao hoe tranolay zany a de ireo vahoaka Israely ireo maky nandalo tany an-tany efitra tsy mbola nanagna trano tonga de hoe trano samiesika ko tonga de vita amin'ny parpaing sy ny vato sy ny briky ireo a fa tranolay zany hoe igny lamba body fosy igny a ro atao tafo ary matetika aza ndraindray a mba misy toerana misy kiravindravina de zay kiraviravikazo sy hazohazo agny no atao tragno a mba hialokalofana fotsiny ho fahatsiarovana nandalovan'izy ireo tany an-tany efitra nandridrany 70 taona io fetin'ny tranolay hoe sy nanagna tragno fixa fa tragno a eo de ilozana de mifindrafindra koa zany hoe mbola sy tena azo atoka ny fiainana zay le fetin'ny tranolay de nampianatra Jesoa tao a-tempoly tamin'io fotoana io satria fety malaza zany de tamin'izay fotoana zay Jesoa rehefa nampianatra tao amin'ny tempoly a dia zao ny ampianariny evanjely ny zarazara be ny olona amin'ny fahitana azy ao ny mino ao ny misalasala ao ny tsy mino zay zany ohatra ny zavatra etriany misy mino misy tsy mino samy managna ny filaza ny olona ozy nytiragasy zay na misy aza zavatra anankiray de samy managna ny filaza eo a tadiditsika le voalaza any amin'ny evanjelyny masindala io ka toko faharoany diny fefatra amby telopolo hoe ho famantarana ho toerana ity zazy ty na hoe ho famantarana ifanoherana sasany manao sa izy io mesia io sy mesia io zay nitoetra ny olona ka tamin'izay fotoana zay maro ny vahoaka nisy nino azy hoe tena mpaminany le rangah satria nahita ny fahagakany ko havan'izao ve no nasanganao maty havan'izao no sitranina ny aiky izy hoe tena mpaminany ny olona ny teny hoe tsara avokoa ny zavatra nataony tety amintsika mpaminany lehibe rehefa misehotanivosika mamanga ny voakany tokoa Andriamanitra satria nagnome mofonona izy nampiteniny mona nampahiratra ny jamba nandroka dimony misy zany avy hatrany de ny aiky hoe mpaminany io sy mesy satria ohatra le teraka jamba hentsika tamin'ny herinandro samba mpanotana olona misy demony mahavita zavatra ohatreny a olona avy amin'Andriamanitra tonga de nino ny olona sasany nino nisy nino hoe mesia sy mpaminany izy fa ny olona mihidy fo ny olona mihidy fo a le tsy mahazaka fahazavana de zao ny teneniny hitadiavana fo io toko hatany Galilea io efa hentsika zany am'izao ny toko voalohany andiny fefana amby apolo inona tsa misy zava-soa zany mba hatagny am'izany misy tanàna zao de efatsika zany tanàna zany de efa malaza rasy am'izao tsa mba hisy zava-soa avy ao tsa mba hisy mopera ivoaka avy ao zay le fitsarana tendrontsika olombelona ao tentsika ny atevitra teo hoe ny mesia de fantatsika efa avy any Betlehema avy any amin'ny tanànany Davida ny aviny ile hio anefa fantatsika tsara ny fiaviany olona mahatra hatary amin'ny tanàna ambany vohitra ry Galilea ry mahatonga ny Galilea io mako zany a lazainy hoe Galilea ny Gentile de zao any Jerosalema no misy ny tempoly a fokony Jodano agny fa ny foko 10 hafa tany avaratra de reo a rehefa nyravain'ny Asirianina de nandeha tany Niniva tany Asiria no baboina tany satria sy nipody koa fa olona vahiny hiafa ndray no niverina napetraka zay manko ny fomba tamin'ny fanababoana taloha ny olona teto ambositra manontolo a tonga de aboelo makagny vakina karatra makagny ambatolapy fa olona hafa hatagny zafy maniry ndray no mipetraka eto azosika de zay zany ho an'ny jody mipetraka ty Jerosalema ny olona ny Galilea zany efa olona mifangaro olona mpanota tsy mba vahoaka an'Andriamanitra am'izay koa monina mahatra ny agny asagny de asa sosotra samba misy fonctionnaire sisy aniny zay zany jereo anazy de kinona ny mba zava-soa avy am'izany Galilea zany mpanota
de izy hena masotra zay le izy de nefa fantatsika fa Jesosy no teraka atao Betlehema lazainy bokyny Mika aminany iny ary ianao Betlehema sotrasotrao fa i Jesosy nipetraka atao fa nipetraka tany Galile de tamin'iny hoe izy rehefa avy any Egypta nifindra tany Galile de efa nilazainy soratra masina hoe mba hahatanteraka ny soratra masina hoe ry tany Zebolona sy Neftali firenenanonona tanaty Ezipito sotr'izao nipisahany mazava anareo mba hiposahany hazavany evanjely de agny amin'ny maizina aro ilana ziro de zay nandehanany Jesosy nipetraka tagny amin'ny maizina fa sy hoe fa io sady efa misy ziro ohatrany ity efa misy ziro électricité de voapina Petromax de ziro rehetra ko samy mitondra ziro atao inona ziro be de be izay ny tsy nipetrahany Jesosy tany Betlehema sy Jerusalema ndre everina hoe mba efa mazava mahalala an'Andriamanitra any aho ary amin'ny tany be mpanota tany mpanota riny nandehanany de tsy nahalala azy amin'izay ny olona fa ny tena olona mahalala ny soratra masina de mahita andrainy hoe mba ho tanteraka ny soratra masina hoe nipisahany mazava tagny amin'ny maizina zao ary ny toy ny fampianarana ry havana de zao misy karazan'olona anakefatra lazainy evanjely eo aloha le mpitondra zody ny mpitondra zody io le niteny hoe avy any Galilea sy mba misy zava-soa sy nino izy ny vahoaka henontsika teo le nizara ao ny mino ao ny sy mino de naniraka mpiambina zany hoe naniraka pôlisy andeha hisambotra azy fa rehefa niain'ny fampianarany ho aloha hoenona ohatra sy misy raha tokony hisamborana ny leranga ty everina efa mpangalatra koa ho ane le hosamborona ka hoe olona mitory-teny mafinaritra de reo koa zany zay nitoetrany hoe rehefa nahoana ny sany samborinareo izy de niteny hoe tsava mba nisy onona ny teny ohatran'izany hatramin'ny nahiratany voamasoko tsava nahita de nipody fotsiny ny pôlisy de rehefa avy eo nisy lehilahy anankiray atao hoe Nikodema lahy nresaka tamin'i Jesosy tamin'ny alina noho ny fahatahorany eny jody de nresaka mangina tamin'i Jesosy nresahany Jesosy izy hoe rasa teraka indray amin'ny rano sy ny fanahy masina ny olona sy efa nino i Nikodema io fa misy any moa ny haigna maso amin'ny fiarahamonina sy ny toerana misy de mino fa miafinafina sy mbola miseho pahibe maso satria mbola sy tonga ny fotoana fa ifa zava-dehibe ny finoany izy no mba niary hoe magnamelomelok'olona fahatany anareo raha hisambotra sy hamono an'io eo amin'ny lalàna antsika no misy miteny onona zao tsy misy aketo sy isy profo de tonga de ho vononao calme zao ny tiany zay tenenina misy position anankiroa azonao isafidiananao ianao ve naman'le tsy hino fa eritreretra fotsiny inona zay onona tany Galile na marina ny lazain'olona de zay henao ny ray aman-dreniny sy ny farim-panagnany sy ny toetra ny mombamomba azy amin'ny ara-piarahamonina sy mety zay indrindra ndray misy olona zao mba milaza zavatra marina na fiaignatsika davanandro raha inona atao vaovao mahafalina sy mitory Jesosy izy fizy miteny hoe nikesanareo re atao voan'ity va ohatrao fa zay henao maso izy fombanareo vehivavy mo valimaritra mijery ny tsapanonona aloha ina ny tsapanaovany zay vao miaino sangisangy zany raha Brigity aza mandeha maso amin'ny zavatra ivelany hoe averia ohatr'izao ny momba n'iny olona iny fa ny marina hiany tsy miakina amin'izay zay zany lesony fa rehefa mba mahita zavatra mahafinaritra tsara amin'ny olona anankiray de minoa na de fahavalonao sy rafinao aza no miteny de lazao hiany hoe izy de halako fa ny raha lazay ny marina re tonga amin'izay agna hoe fapino izy de mahatsiravina sy mahasosotra fa ny raha lazainy de marina andramo moa zay paka zay amin'ny fiaignatsika re haitsika izy de tena halako fa ny raha lazainy indray de marina zay zany no fanampiny kely de makatahaka ihany koa nitoetrany reto mpiambina reto indraindray ianao amin'ny finoana sy de sahy miseho pahibe maso fa aza mandeha manota fa mba miahotra ohatrany reto mpiambina ny temple zaiky hoe polisy ny temple nasainany reto de mba miahotra ny zavatra lazainy tenin'Andriamanitra sy anina kosa ohatrao zay no mahatonga anay sy manota ary nataony Nikodema sahia miaro ny olo marina na sy manana fahefana feno aza agnao na sy manana fahefana feno miaro azy agnao de mbala zao ihany ny hevitra hoe ny hevitra tsika zao de ohatra miandany amin'ny fanamelohana ny olona io fa kosa sahy mijoro nefa satria aho mahita hoe zao ny marina amin'io aoka re tsy anaonao foana samy mandray zay tandrifiny amin'izay tenin'Andriamanitra zay fa tsy voatery hanandrifa isika aby fa de mino aho fa samy manana ny mety ho tandrifiny isika na maro aza ny loza manjo ny olo marina ny tompo manafaka azy amin'izy rehetra amen.